dia mafaly ny radio feno indray azy manolotra ho anao amin'ny alina ity ny fizarana fahatelo amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe ny dinam-pitiavako. Reto no anomeana ny tantara: Yanitra, Oscar, Lalaina, Nadia, Haingo, Tirso, Angeline miaraka amin'ny Joro, Yaja, Jean-Claude, Odilon, Vonjy, Richard, Maoly ary ny mpanoratsy. Eo amin'ny lafy ny fandraisam-peo ilay namana sy mahafoy anao Naina Rakotondranay vao. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Sivony Minjanahary. Afalina fona tsiklava miaraka aminao, miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao, masandy feloha taona sana fanany anao, ka na inona mitranga rehefa lanitra manga satsy miala aminao. Yanao ihany rentiko mianaka fa tsy ahoko, yanao ihany no ataoko. Dia mbola misaotra antsika hatrany tompoko lasy tompoko vavy tao ampanarana fandaharana izay atolotra eto amin'ny radio Tana amin'izao takarivo izao. Miala tsiny ihany koa raha vao tena nanapaka izany izany satria misy vaovao mainka amin'ny tany Tsirosoa amintsika amin'izao takarivo izao. Omenanao Tsirosoa ny fitenenana. Misaotra ny tantely isika nanome fotoana fohifohy ahafahana mampita vaovao amin'ity anio ity. Faniteo nanomboka tamin'ny 3 ora tolakandro tokoa tantely no nanao ny fihaona be indry zareo avy ao amin'ny atoko fanivana tetsy amin'ny hotely Hilton no nanaovana izany. Kasolo tena maro manerana ny nosy sy avy eto Antananarivo ny tonga nanatrika izany. Filazalazana ny dingana vitan'ity atoko ity nandritra izay fotoana nijoroan'izay sy ny fanentanana ny mpikambana hiatrika izao toetra ara-pirenena izao no tanjona tamin'ity fihaonam-be ity. Ireo filoroa avy ao amin'ny atoko tantely no nanao ny fanambarana ary tamin'izany no nandrian'ny ramatoa Dina Rakotona Valiny izay filoha lefitra ny tokony hijoroan'ny vahoaka malagasy aneo ny firaisan-kina sy ny soatoavina maha-malagasy amin'izao ady sarotra trehantsika izao. Fotoana nilazana ihany koa tantely fa tokony tsy hiverin-dalana ny fanovana aty akotratrariny, fotoana famadihana ny pejy izao ihany izy. Marihana tantely fa taorian'ny kabary sy ny fifanakaloza-kevitra izay natao dia nisy ny fiaraha-misakafo niarahan'ny daholo be. Fa taorian'ny sakafo indrindra tantely raha andeha hodiny rehetra dia nisy ny dian-jolahy iray nitifitra avy hatrany Andramatoa Dina raha hiditra ny fiarany indrindra izy. Nisahotaka ny olona tezitra nalahelo ary nisy mihitsy aza moa ny laza fa tsy janona eo ny tolona ho an'ity fiovana ity fa mbola hitohy ary hamafy hatrany. Dia ahoana ny fandraisana andraikitra mitandro filaminana ary aiza amin'izao fotoan'izao ireo niaram-boana Tsirosoa. Taorian'io tifitra nahazo an'ny ramatoa filoha lefitra io tantely dia nentina avy hatrany eny amin'ny hopitaly Josefa Rafaongadriana Valiny izy. Fa Andriamatoa Dera filohan'ny atoko kosa dia tsy hita izay nitondra ny zareo azy hatramin'izao. Fa teo eo ihany tantely dia nandena ny tsotaroby samihafa ny fanentanana amin'ny fametrahana barazy amin'ny lalana rehetra mivoaka n'Antananarivo ny fisavan'ireo fiara rehetra izay mampihah. Vaovao mampalahelo tokoa izany Tsirosoa, misaotra anao tamin'ny fanomezana izay vaovao izay. Ary diam-piana moa izany ny fanentananao antsika Andriamazopokon'olona amin'ny fanaovana ny barazy sy ny fisavan'ireo fiara izay mampihah rehetra. Eto izany Tsirosoa dia tsara ihany koa ny maintsy mivatendela rehetra amin'izao alo izao amin'ny fametrahana azy fiarovana amin'ny barazy amin'ny lalana rehetra miditra sy miakatra eny faravohitra amin'izao alo izao. Tsara moa izany nilazana eto tantely fa hatramin'ny alana eteny amin'ny Asiera dia mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy ilay filoha lefitry ny atoko fa efa tonga eny ihany koa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Sorantsika Tsirosoa nanaiky ho vahintsika teto ary ity iray ity dia tolotra ho an'ny Antananarivo rehetra sy ireo mpiara-mitolona amin'ireo miaram-boina mba fankahirezana azy ireo dia mitoetra ny tomboko lasy tomboko vavy mifandarantsika amin'izao alo izao. Misy hafatra tiako ambara, hafatra ara-tantara, tiako Antananarivo.
dia faly miarabantsika rehetra ry mpiaino jaina amin'ity vaovao fatelo sady farany eto amin'ny radio-pirenena ity. Mihamafana toe-dra-pirenena eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao satria dia nisy nitifitra ny foloha lefitra, tsy hita kosa izay nisy ny filoha. Ireo ny vaovao lehibe niseho an'Keo tolakandro tetsy amin'ny Hilton. Ahoana tsara hoe izany vaovao izany? Rabenja! Fa ahoana izay rasina? Fa ino izao dia mahatotona anao izao rasina? Andiana ianao e, atavy mafy moa izao radio izao dia inonao moa ny vaovao e? Andrasa roe ataoko mafimafy kely. Arak'izany dia nampidirina aingana ao amin'ny Asiera ity filoha lefitra ity dia tsy iza fa hidiana Rakotona Valina. Ny zanako Rabenja, tena ny zanako e. Mangina aloha ianao e, aiza moa ny dia ilazanao fa hidiana izany? Ka iza ary aminao ny diana Rakotona Valina koatra ny zanako e. Dia mbola voalaza koa fa mafy loha lefitra iny antoko azy. Tena ny zanako sany Rabenja, maty ny zanako e. Izao aloha ny mety aleo izao ihany dia hiakatreny fandriana hiantso ny fenitra na hiaina. Gaza miandrely intsony ianao e, mandeha anay iana. Aingana ianao Rabenja, antsony ankiza tsy varatra hanampy anao. Aleo ary aloha amelona fiara, izay fa lasa ramatoa dia mbatony eo amin'izay aloha ny fonao e, eto ambavaka ny zanatsika. Eny ary, malaky ary ianao, Andriamanitra, tsy nanatry masy izay nanjoany zanako aho. Tsy fantatrona mbola eo izay naty eo. Tompo, omefa tony izak'izay miseho amiko. Akeriko aminao ny hainjanako e. Ianao ny malala izay lalan'izy orany. Jesoa, aza velanao hiady irery mitsapy fa ampio izy ireo ahita ny rariny. Endry tiana keliko, mivavaka ho anao aho. Andriamanitra ny ombanao. Tonga ihany aty. Aleo aloha avy hatrany tonga dia hiantso ny fenitra. Inona re no iseho e? Andriamanitra, ankiniko aminao izao fiainako izao. Toa tsisy mandray ny telefona. Fa ahoana? Aleo avery ny ray mandeha. Tena tsy mandray telefona ny fenitra e. Aleo hiaina no antsony e. Marina fa tena tsy mandeha koa ny telefona ny aina. Ary Iaina re nefa izy toany Tomasina. Aleo atsona aloha. Izay fa maneno. Allo, Iaina. Dadatoa ihany ty anaka. Fa manino ianao no mitomany e? Dadatoa, loza dadatoa. Fa ahoana e? Aza mitomany aleo ianao fa tsisy fantatro ny zavatra lazainao e. Aiza Dina? Aina, aiza ho ahy Dina? Ka nanao ahoana nefa izy? Maty sa velona? Tena mbola tsy fantatra ry dadatoa. Efa hatramin'ny 9 izy nahitra bloky nefa tsy mahatsiaro tena mihitsy hatramin'izao. Dadatoa, mody aingana nareo sy nenitoa saotazy e. Andriamanitra, maty ny zanako marina. Izao alina izao ihany zahay dia ala ty anaka. Mahiriza ry dadatoa. Eny anaka. Andao ry zalahy hoe esansy avy ataovy pleine resy-mbola. Malakilaky e. Ny zanako marina. Rehefa tonga ry zareo, ena re zavatra iseho e. Zareo fa tena mitsanandrika daholo izy rehetrarehetra. Efa miantso Rabenja. Rabenja, ina ny saotany e. Maty fa ny zanako Rabenja. Maty fa ny zanako e. Izao rasina. Mipetraha aloha ianao dia mitony tsara. Sady tsy hiperaka amin'ity itony e. Raha tsy voalazanao manjoa ny zanako. Arizana fiainana Rabenja. Lazao hoe maty fa ny zanako e. Tsy nisy nilaza kosa aloha teo hoe maty izy Fa maninona azy? Tolana zany izy fa tsy maty.
Izao rasina aleo dia tsoriko aminao ny marina. Nisy nitifitra hono izy dia any amin'ny hopitaly. Fa izy olona zany Sandra Benja. Iaina re no azoko hoe. Izy no nilaza zany tamiko. Aoka aloha izay ny ranomasinao rasina. Tsy avitantsika ninninne zany. Omany ny entana dia andao sika hanaingo izao. Dina, andraso ray mama sombinaiko. Azo lazanao ve? Andriamanitra, ianao malala izay sao zanakay. Aoka ho azy zay rasina. Mimany sao tary sika. Andao arera Benja. Fa maninona ianao Ramsia? Araizy madama sy mademoiselle aina. Ramsia, fa misy inona? Ity ny lakile dia voaintrandra tany haingana ianao. Zary tompoko. Fa inona ary no miseo tany to mitanondrika sy mitomany tahaka io Ramsia? Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy zao ka. Aleo aloha vaina varavarana dia hoy teo e. Ramsia o, andao ary fa efa mivony varavarana. Eny ara-tany raha misy mitady ahy eo dia tsy afaka mandray olona mihitsy aloha niza. Ramsia, ka aty eny lalana fa tsy any e. Fa aiza re raha-drano lalana, ngatsy aty e. Eto tompoko. Eny ary misaotra anao raha-tany. Zay ary tsy mandray olona mihitsy aloha. Ramsia, raha tsy atezitra anao re dia mba azoko fantarina ve tompoko natin'izao. Fantantro matsy fa misy zavatra mampalenao mihitsy any. Mateo anao latsadranomaso toy izao. La zao re Ramsia o, mba ho litokisanao ihany ange zatra amin'izay e. Marina zany raha-tany nefa aoka aloha akaina kely tena maisina ny lalakaleko e. Tsy haiko tsonina dia izay olona zaitra anao azy. Eny ary tompoko. Fa inona reny tena anton'izao e? Madama sy mademoiselle koa ty tsy miaraka taminy. Lalana izay zava-misy. Fa inona re ty kotro-batra sy rivotra amin'ny andro mainty e? Lozy ty marina. Ary tena eto ambony trano eto mihitsy anie izy zany. Jereo fa mitambonimbola tahaka ireny tadio ireny koa ny rivotra. Ary toa mibosesika ao an-trano ange zany rivotra zany e. Fa inona daholo reny dikan'izao? Tsy mbola nitantahaka ty mihitsy hatramin'izay mipora amin'ny voamasoko. Misy faran'izay zany. Tsy ilay fiaran'ny kapiteny namandry zareo ve mba vahadio e? Tena izy mihitsy io ka. Aleo aloha anatiny eny dia eny mety alalako izay marina rehetra. Monsieur Radany? Eny tompoko. Fa misy inareo tompoko? Saika hitady ny dokotera Fenitra zay Radany. Ao ve izay? Eny tompoko. Ao tokoa izy fa nanafatra hoe tsy afaka mandray olona mihitsy aloha izy. Tena mampalahelo zany marina. Fa inona re tompoko niseho tamin'ireo patroko reo? I madama sy mademoiselle mbola tsy tonga mihitsy. Mora amin'izay indray ranomaso no natongavany teo. Amin'izay izy tena hita hoe verisaina mihitsy e. Anisan'ny tokisan'izareo sy Radany ka tsy tokony hanafenana angamba zava-misy. Nisy nitifitra amiko eo madame Dine. Ka maty ve izy tompoko? Loza marina, maty madame Dine. Mbola tsy fantatra loatra amin'izao fa mbola any amin'ny hopitaly izy. Dia ahoana re zany? Fa inona re tompoko no antony? Loza zany marina, tsy vanona, tsy mataotody. Mbola maiky izay Radany fa mety angamba dia izao aleo aloha zay hamonjy any mademoiselle any amin'ny hopitaly. So misy ilana maiky eny. Tandremo Radany so mampandroso olona tsy fantatra. Miverina eo zay rehefa avy eo. Zay? Eny ary tompoko. Madame Dine, ohatra mbola teo kely izy misangisangy amiko sady mikarakara reto voninkazo reto amin'ilay endrika mitsikitsiky sy falifaly ery. Marina raha ho zakako izao raha misy fivan-javatra. Nisy de lumière ny vidiana izy izy nefa mbola hoe rampitso izay no ametraka azy ao an-trano. Andriamanitra, na dia tsy mpifavaka izay kinalady re napatao tsy mendrika ny antso ny anaranao dia miantso anao amin'izao oro izao hidankely mpanotanao. Mba ampio madame Dine, ampio izy mba ho sitrana. Tena manome toky anao fa raha sitrana izy hivavaka aho manomboka amin'ny krismasy. Anao rakom-pisaorana ihany koa. Amen.
izy ny fianakaviany madama voatifitra anykeo za tompoko ianao rery angano eto eny tompoko ary ono efa manambady moa izy dia nakaiza ny vadiny tsy mbola vita ra-panjakana tompoko fa fofombadiny lasa namonjy any an-trano aloha izy fa izao no eto zao ary andao ianao hiaraka amiko any amin'ny baraoko aloha zao dia zao eny ary mademoiselle mipetrapetrahy ianao inona ny madama moa izany ianao raha tsy mahadiso zanakiny piravavy izay tompoko fa izy kosa zokiko amin'ny taona rehefa mivoaka fianarana izy dia niasa teto Antananarivo fa za kosa hatramina kely ahy dia nipetraka tany amin'ireo ray aman-dreniny ay kosa ka izao ary tena mbola ao anatin'ny famelomana azy izay izao karaka ny zavatra hitanay dia bala roa navoan'io madama io ny iray tafajanona teo amin'ny tratrany havanana ny ray kosa nandrobaka ny feny avy so aloha fa nalaky ny fitondranareo azy taty amin'ny hopitaly fa raha tara kely nareo dia tsy fantatra izay nahazo azy reo bala reo dia efa afaka avokoa fa ny sisa taonay zao dia mandio ireo ratra izay nahazo azy ary ny famerenana ny fony ihany koa ny tena mbola anisany manahirana anay zao amin'izao dia ahoana tompoko tsisy atahorana ve nefa ny mbola patoriana aloha izy izay zao no mety aminy aloha amin'izao dia rehefa avy eo vao miditra ao amin'ny famelomana azy fa be loatra ny raha very taminy mantsy fa raha tsy aminareo moa ny fanantenana havelomany angamba tsy nitondra azy taty intsony nareo tsarovy anefa mademoiselle fa Jesosy no mpitsabo fa izay fitaovana fotsiny ihany ko matokisa azy ianao efa mezaka arak'izay tratra zahay ka zao reraka loatra ianao mandehana aloha anao mody fa na hijanona eto azy ianao tsisy zavatra azonao atao mihitsy aloha androany raha pitsy maraina ianao miverina dia lazao ihany koa ny fofombadiny mademoiselle tsy maty ange kory ny zokinao ka hitomaninao tsy mety zao ataonao zao fa mitsangana aloha ianao dia andao ateriko manana fiara moa ianao io eny tompoko ny fiaranao ilay nanaterako azy taty bon tsara zany andao ary aiza ary ny fiaranao ty tompoko so ihany aloha fa efa tafavoy ty varavarany ity fa hitanao ane aloha tsy loviko amin'ity lampy ity avy nandrobaka ty varavarany ity ny bala vao navo ny tongony avy dia jereo koa ty ray ity nandrobaka teto vao nahazo ny sorony havanana izay no azo atao hoe fanavotana ho azy fa raha nahitsy ilay tifitra dia tena ratsy arono misy namanao ve sao tsy afaka hitondra fiara mantsy ianao tsy maninona fa tongako ty ka sady angamba ireo namanay reto mialany reto andao ary fa ilozako ianao mademoiselle dia aza manahy ianao fa hiezaka izay dokotera hitsabo azy hatramin'ny farany eny azy dokotera misaotra mialoha ny fanahy masina sy Jesoa hanampy anareo raha matokilena ahoana hoaiza ianao nanahoany dina kay tena mbola tsy mahatsiaro tena hono izy zany ve fa dia ahoana le aza bala anankiroa hono nahazo azy ny iray tamin'ny feny avy ary ny iray kosa tamin'ny sorony havanana efa afaka daholo ny bala fa mandio ny ratra ry zareo moa izy koa mbola nampatoriana so ihany fa tavela taony bala fa raty zany dia tena gravy dia hoaiza ianao zao nasainy dokotera nody aloha fa raha mpitsondray miveriny tena very eny saiko ary mba nankaiza nefa fenitra lasa ny an-trano any izy fa araky ny nambaran-dradany taminay teto dia toa hoe tena atahorana mihitsy ny sainy mihidy an-trano ao foana ona izy ary tsy mety mandray olona mihitsy aleo ary aho ody aloha amonjy azy ary efa nampandrenesinao ve ireo ray aman-dreniny madame Dina naheno tamin'ny vaovaony RNM tamin'ny fito teo hono izy ireo dia niantso ataty fa niainga izao aliny izao tany ihany ka ay mety kosa zany fa mila fitandremana ny firesahana amin'ny zareo zay aina eny tompoko fantatro tsara ny eny to tiany loatra nge iny zanany tokana iny andao ary aloha ianao aterinay dia aleo miaraka eny sika ny alina raha pitso hita aloha izay atao
nareo roalahy kosa mijanona eto a aleo miandry ato amin'ity fiara ity mitazatazana amin'ny manodidina so mantsy mbola misy zavatra tsy ampoizindray raha pitsy rehefa milamina ny eto ka hita ny fiatsaran'ny madame Dina dia anao fikarona makasika ny monsieur Dera amin'izay tsika tia ny vola isakafoanareo roalahy dia aza ila loatra any a amin'ny 7 oraly zao mantsy ity koa misy 100 000 mba nampinareo aniny dia mbola mamerina fisaorana trany amin'izao fahafoizan-tenanareo zao re tompoko tsy misy isorana zany mademoiselle aina zao azy ity jereny nahazoan'ny madame Dina aoarinareo roalahy fa aleo zay roalahy hiaraka amin'ny mademoiselle aleo entiko ny fiara fa ao ianao etsy amin'ny ilany etsy zay ary tandremo a Nga misy baraziko eto mitetezan'ny faty ity tena ho taraiky eto sika ina koa ary reto barazy reto marina ty taraiky eto sika zareo reto fiara mitandavana janotry zareo aleo hita eo ihany ny ataon'ny zalahy ahoana ray aman-dreny alinalina izy zany a nefa hitanareo fa tsy milamina ny tany ka tena maika be zay zandrikely misy voina mahazo ny zanakay ka voatery tsy maintsy miakatra zao aly zao zahay tsisy fika ray aman-dreny tsisy mandingana eto aloha fa rademo nareo miaingy fa ino moa zany no antanaovanareo barazy eto fa nga tsy nitahotra ny isanapaka ny tetezana ka tsy azoko mihitsy ange ny antony hitazomanareo anay eto nefa nivadika efa nilaza taminareo fa noho ny vonana azo ny zanakay no nahatonga nay alina toy izao tsy olo-kafa koa niza fa zanaky ny faritra ihany ary avy any fandriana dia inona no antony hitazomanareo anay toy izao nefa mbola ny 10 alina nge zao avy aloha ry se andeha zahay tena marina ny ino lazaiko anareo teo ka raha maikarynareo dia mitra zay hitanareo fa mangatsika ny andro mo ny andro alina raha teo ity ary lesy iny misy 50 000 mba hiviananareo rano mafapana any tsy ampy ty papa raha maiky nareo dia te 50 arotsaky ory zandry so mba tsy rariny kosa zany aiza ve dia 250 000 zany efa ny fanarahany eto zay koa no baikiny lehibe fa lasa fikaramana fotsiny ve zany fiambenana tetezany ary so mba tsisy izany fipoahana tetezana zany ary fa nareo fotsiny manelo tao amin'izany mba nanarotanareo anay raha fiara folo zany no ataonareo toy izao dia efa mahazo 2 500 000 zany nareo ka izay madama rehefa fipailina ny 250 000 io nareo dia mijanona raha tahaka ireo sasany rehetra eo mandana aloha miverina eny ambositra dia ampitsy maraina miveriny tena mampalahelo se zany toetsaitsika zany andao ary atereo tsy mbava tetezana izay dia omeko ny volany se ity ary ny volanareo dia avy alao zay andeha fa tara okey papa ndao dia tonga avasoa mampalahelo mihitsy aiza moa no tafarina ny firenena dia ireny ve ny zava-misy mody fiambenana tetezana no tenenina nefa fanararaotana tahaka ireny no atao ka izany foana rehefa tsy misy fanaraha-maso ny zavatra atao samy manao zay tiany atao dia jereo ireo olona tsy afaka na tsy te handoha ny vola takindry zareo dia ireo mijanon'ireo rabenja mba nanahoana re izay ny zanako dia sanatria ve dia aza mieritreritra n'izany ianao raha asina manakina fo amin'Andriamanitra fa aiza ho aiza moa tsika izao rabenja efa ty laky sika izao 224 kilometra sisa amin'ny 110 ora latsaka kely izao raha asina mahereza fa afaka adiny 5 tsika dia tonga any dia aiza moa zany tsika no hivatany aleo eny amin'ny fenitsika no vatana satria tsy fantatsika izay zava-misy any dia eny no alalantsika izay atao mety koa izay rabenja aleo eny tsika no mivatany
Ahoana Ratany a? Nankaizy fianatra? Ao amin'ny efitranao sy mademoiselle? Efa nahandro sakafo ve aloha ianao e? Eny mademoiselle, efa masaka lehibe sangy tsy hitako izay atao satria raha amin'izay tena tsy mamovaravarana mihitsy e. Nefa ve ianao efa nandondona azy tao? Efa nandondona tao aho fa tsy mamoa mihitsy izy. Dia ahoana izany mon kapitaine? Sao misy zavatra mahazo azy ao? Marina e. Aleo re tompoko jerentsika miaraka. Mino aho fa tsy fianatra mihitsy nolofika amin'ny zavatra tahaka izao e. Fantatra tsara izy. Tsy mbola zao akory izany fa efa hatramin'ny arana tany amin'ny sekoly. Ka efa hatramin'ny firy nefa izy no niala tany amintsika iny e. Nefa izao efa mifolo oralina. Raha izany aleo ry izy ho jerentsika any. Sa ahoana? Andriamanitro, fa inona izany kotrobaratra be izany? Ratany a, fa ahoana ny maty ny jiro? Ka izao ny ambakaka mademoiselle. Angamba tratry ny kotrobaratra teo iny. Andraso aloha za mihira labozia e. Fa ahoana koa azy izany? Tsy ahotsy ahoana eo dia misy kotrobaratra mafy tahaka izany. Tena mistery amiko mihitsy ireny ty kotroka sy tafitro ty a. Efa treny amin'ny hôpitaly neny nahitako ty fisonjavatra tao rivotra amin'ny tambolimbolo ty e. Ary raha tsaronao dia tamin'ny fisehoan'ny rivotra sy kotroka io indrindra no nitsangana amin'ny fenitra ka tao tsy nahino intsony ny antsontsika. Dia iny le namelona fiara iny izy tamin'izay ka lasa notany hatrano. Ity ary ny jiro aloha e. Fa hono a, ohatran'ny naino anareo miresaka rivotra sy kotrobaratra teo e. Fa inona ny tindra tanora zainy e? Ka tamin'ny dokotera fenitra tonga teto an-trano anie tamin'ny omaly dia nisy rivotra ohatr'ireny e. Angamba reny le antsoina hoe tadio. Dia rehefa tonga tao amin'ny efitrano izy a, dia nijanona ho azy le izy. Fa ny nampalonga ery mademoiselle nahita azy tonga teto e. Marina tsy naposiko mihitsy hoe dokotera fenitra le olona be herim-po. Latatra maso teo ambony fiara. Rehefa voavany varavarana fa izany nasainy namoa azy. Dia tahany amin'ny lalana tokony tsy nidirana izy niditra. Izany indray ara no nitarika an'aziko. Nitantanako izy niditra ny efitranony. Nefa mampalahelo angy ery mademoiselle dia izao e. Hatramin'ny izy niditra tao ka itsika miresaka izao mbola tsy mivoaka tao izy. Mafy ka mafy aneran-tany nahazo anay e. Olona matanjaka mirijarijà be izao ve no milofika vetivety eo? Aiza kosa ny tsy halasa daly e. Marina. Mafy e, tena mafy. Fa raha mbola misy Andriamanitra, tsy maintsy hivaly aminy io raha nidina miraraka mandoko ny tany io. Fa mba nanahoana nefa izy izay e? Mbola ny ampiloaka izy Ratany a. Tena mbola tsy mahatsiaro tena. Fa ny tena olana koa ne dia tia dera tsy hita ty e. Tsy fantatra hoe aiza. Maty ve izy sa velona? Angahy misy dera koa tsy hita ry mademoiselle? Eny re Ratany a. Fa mandehana aloha anao e. Loaro ny vary dia omeo sakafo ao izy mirahalahy eo e. Ary anao mademoiselle? Tsy mahatelika anina mihitsy ahy e. Aleo aloha aho atsy amin'ny efitranoko fa ohatry ny halasa dala mihitsy izy izany. Izay re mon kapitaine no misakafoana aloha nareo dia ao amin'ilay efitrano efa nivantananareo ao ihany matory. Ena re, nefa tandre miandry ery aina. Mbola be nge ny didy miandry anao e. Eny ary mon kapitaine fa dia soavany alina nareo a. Ena kia bonne nuit. Dina, mararaka iny foko a. Fa dia inona loatra rehetra zokony raha tsy vitanao ny dia atao ohatr'izao ianao e. Tsy zakako izao. Tena tsy zakako. Andriamanitro, aiza ianao e. Nahoana dia tsy manarovanao iny zokiko iny. Nentoa, aiza re ianao e. Dina, Dina. Tena fanina izany. Dina. Toerana misy azy zany. Toerana mbola tsy fahitako mihitsy ane izy zany. Amin'izay na ny olona na ny zavatra ataony dia mbola tsisy hitako mihitsy. Tena tontolo vaovao ty iainako sy hitondrana antsika. Ary naby ary reto olona manao akanjo fotsy lava be reto. Sady amin'izay mamirapiratra be reto izy. Toa miantso any izy zany.
nefa le rangabe mipetraka etsy ambavahady ity tsy toa mibaiko amin'ny tanany hoe aza makanga. Inona re no ataoko hoe mahafinaritra be ry amin'ny zareo ry izany, fa inona koa ary izany teneny rangabe ity izany. Andeha ho any aranga ary toy fenitra koa ry hitako ry izany. Tena izy io ka jereo fa toa atson'le rangabe izy dia sainy mijery aty amiko. Fa manao inona ty koa ary izy, io fa mahita izy. Dina fenitra, fa manao inona ty koa ianao? Mahafinaritra be aty eo ary toa tsy miteny ianao e, sa tsy tamana ty ianao? tonga ty ary Dina ijery sy akanao a. Akao e toerana mahafinaritra ohatr' izao ve ry fenitra ny aty dia alainao indray a? Sady alainao aiza indray nefa? Eny ry Dina, fantatro fa mahafinaritra ny aty saingy toerana tsy mbola mendrika ny ipetrahanao sy onenanao any aty. Andao sika hiverina Dina. Sasa miandranao ny fianakaviantsika e. Mandeha any ianao raha te hiverina ry fenitra, aza terenao anaraka anao a. Sady ilay toerana mipetrahako taloha koa tsy tiako, fa maloto sady maimbo, manepotra, fa be tsara vela tsy fotsiny ny any, sady mifankahala, mifamono tahaka ny nanaovany ny vatako teo iny. Tsy verina antsony ary fenitra. Dia tsy mampalahelo anao zany Dina reo olona tia sy miandry ny fanavotanao reo, ny mamanao sy ny dadanao. Tsy mba nitanao kory dia lasa hifindra toerana ty sady ianao. Tsy mampaninanao ny zandrinao, iaina mitomany foana miandranao hiverenanao. Dia ny farany Dina, tsy tsaroanao nga ny Dina ny fanaovantsika fa tsy hisaraka mihitsy sy anao na ino kodona na inona kiatra. Hadinao daholo ve zany Dina, dia ho lozanao amin'ity toerana mbola tsy nomaninao anao ty kory. Sao ary fenitra, hiverina hiaraka aminao raha manaiky hanampy ahy io rangabe mipetraka etsy ambavahady io. Hanampy anao amin'ina moa zany Dina? Eny fiaraka amintsika izy ry fenitra, ohatra ny mampalahelo be ahy mijery azy, nefa ny olona jereo ohatra mifaly nefa izy toa malahelo be. Eny ary, vitako raha izay no tianao. Aleo ary any dia hoety vetivety a. Ary toa lasa miramirana sy falifaly le rangabe. Jereo fa raisiny ny tanany fenitra dia norohany, mampalahelo ahy izy. Dina, vita ny iraka nampanaovinao ahy a, dia ahoana? Iaraka sika. Tapa-kevitra hiverina hiaraka aminao ary fenitra, andao ary sika hiala eto amin'izay. Fa izao Dina, tsy afaka miaraka sika senao, fa samy hafa mantsy ny lalana nidirantsika taty. Ianao sy io rangabe io a, etsy ny lalanareo, dia za kosa aty ny lalako. Zay fa miandranao any a. Aza ilozanao ary fenitra, tena lasa izy marina. Ary le rangabe toa ohatra ny miandry ahy, sady manolotra ny tanany aty amiko, ohatra ny hoe te hitantana ahy zany izy. Aleo anatona azy afa tena mampalahelo ahy izy. Fenitra, ampizay, mivoaza amin'izay se, angony ary se ary averenao amin'izay ny sainy se sy ny fanahy se. Tsarovany fenitra fa mafy noho izao nazo any se izao ny fitsapana sy ny lalana ny diaviny se. Tamin'ireny se natsoinao mpitsapy sy mpanarina ny poniny malaky alina ireny. Ary averiko amin'ise matetika fa afaka mifehiny tenany sy ny tontolo manodidina azy ny olona mahafehiny tenany sy ny fepetra omena azy. Ny olona afaka mampiaraka ny tontolo anatiny sy ny tontolo ivelany. Ka mivoazy avereny fanahy se ary avelaoko hamonjy ny vatany amin'izay ny fanahy Dina. Hanome hery sy hafanana azy indray ka andriseny ny herin'ny fahafatesany. Amp'izay ny fivezivezen'ny fanahynareo roa dia natsanjeta ka mivoazy se fa mbola be ny adidy miandry any se sy ny adidy miandry any Dina. Fa andiany se mivoazy ary fenitra. Dada mora marina. Fa ahoana dadabe a? Anakaizy Dina teo? Fa taiza ny toerana nitonanao anay sy Dina iny dadabe? Ary zato anto trano. Fa idina anakaizy, manofy asa ahoana dadabe a? Tsy manofy sery fenitra. Fantatry se fa voativitry ny vala ny fofombadiny se, ary saika sy tanatsony any raha
tsara kely se tamin'ny firesana sy ny famonjena ny fanahy ny mbola mamakivaky miabakabaka ho any amin'ny mandrakizay iny fa izao efa avy tsy se ny fanahy anjaran'ireo mpitsabo sisa ny mamoa azy amin'ny toromasina. Dadabe tsy azoko izany marina mpitsabo mamoa azy amin'ny toromasony fa maninona izy no foazina amin'ny toromasony fentra ny fahadiova-po ananany seritra amin'izay ny fahaizany se mikolokolo ny hery anaty sy ny hery ivelany dia ananany se hery sy fahefana joapoziny se mihitsy ho tsaroly se tsikelikely izany fa izao aloha efa voavy se ny fanahiny tiana dia andany se vonjeo koa ny fanahiny aina reraka loatra izy tsy maharesy ny herin'ny mahaolona azy ny herin'ny fanahiny mila fanampiana avy amin'ny herin'ny se izy aina fa aiza izy izy dadabe ao amin'ny efitraniny izy ary marobe ny herin'ny ratsy manodidina azy ka mila ny se hanampy azy malaky fa izaho hanampy any se hanavitra azy. Zay indray le rivotra marina ary tao mivo misy mamoana izany varavarana amin'ny efitrano Ramose izany tena Ramose marina. Ramose fa nanahoana anao zay? Tsy maninona seradany fa ohatran'ny reraka fotsiny dia somary mba natory kely. Ka efa trano firy ianao Ramose no nividy trano tao efa tena tahotra mihitsy zahay. Fa ono ara-tany eny tompoko efa tonga very imademoiselle lay aina sa mbola ohatran'ny marary mitady iverina rary zany loko zany dadany tena zay vao tadidiko tokoa moa ka nisy nitifitra dina dia ny fanahin'ny dadabe zany no nitondra nody ka nampionana isy dina tamin'ny alalan'ny fanahy teo iny na ilay hoe voyage astral. Ramose miverimberina anie zany fanginan'ny Ramose zany sa mbola dia aiza aloha iainy aiza izy aiza ao amin'ny efitranao izy tompoko. Fa manina koa ara-dany tsy arehetra ny jiro jireo ty lapisy ty no entinao isilovana ny lalana fa inona koa ary ty ka nisy varatra mipoka be ngeto Ramose dia maty ny jiro dia mbola mety hoeriny fanahy dadamora koa ve zany dadamora ny malaky ala no milevina nefa tonga tsy ahitana rehefa mihitsy mamaky sy manavitra aty. Ramose fa ahoany misy tsy metimety ve amin'ny Ramose no tsy manina ara-dany andana reheto ny jiro fa mety nipika fotsiny angambany compteur malaky ianao dia rehefa avy eo alao le ranomanitra amin'ny pisetany madame dininy aingany ianao. Fa ranomanitra tao inona indray zay Ramose aza be fanontaniana mora dany fandana aloha atao fotsiny zay saiko ataonao ity Ramose eto aty ary dia andao ianao etsy aloha dia voainy trano mademoiselle aina malaky raradany malaky moa fa maiky arto Ramose fa nanina taty mademoiselle losy ty marina fa dia inona loatra re tompoko inona ny dikan'izao Ramose dia maty koa ve mademoiselle sa ahoana? Andao radany midira tsy maty izy aina kory fa matory fotsiny aiza le ranomanitra nasaikinao lainao teo ity tompoko fa zao somary sokafo ny tanany ao sokafo ny felan-tanany dia kosokoseho sahala am'izao dia tsy heninao kory ve radany nahatorana azy tato tsy heniko tompoko fa izao nasainy nandoatra ny sakafo dia nasainy sakafo izay telo mianaka fa ahoana ty Ramose telo mianaka eny tompoko izaho dia le kapiteny namanareo iny rola izy niaraka teo efa ao zany zareo zao eny tompoko niara tonga tamin'ny mademoiselle teo ry zareo fa matory amin'ilay efitra ny vatany izy reo tsara zany ka toy zary aloha ny zavatra saiko ataonao radany fa angamo netomany izy ity ny tonga teto radany iaina ao atao mafimafy radany ao atao ao fampy zay
eny tompoko, tena nitaraina angizy teo e. Tsy zaka noho zao zava-miseho zao. Dokotera, efa mba mihiry ange izy zany e. Ay, toy izy ihany foana aloha ny zavatra saika ataonao e. Toy izy ihany. Dina, aisindry e, mahalelo andrina e ahy e. Aina, mahaino avy ianao? Ie, henoko. Fa aiza? Ary maninona teo? Izary raha fantatry aina. Fenitra ka. Ay, ao ary merena moramora aloha e. Angalao silamamy kely ra zany de omerano mafana raha misy antsio aminao ao. Anjaka aingana ra zany Eny tompo. Fenitra, nanahoana ianao? Zao tsy maninona zao ary aina. Zao hitanao zao. Tsy maninona ve ianao dia nahoana nidirery tao an-trano tao e? Aina, aza mbola miresaka be aloha ianao mbola reraka ny ianao e. Aiza le rano ra zany Ho avy ahy e. Ity ary aloha sotroa ty rano siramamy ty fa hanome heranao ty. De sotroana daholo ao. Zay efa nisakafo angaha iainy e. Tena tsy matelika anina mihitsy ary Fenitra. Tena malahelo loatra ny ahy e. Iaina, zao ny tsarovy arakaraka ny andatsahanao vonga ny ranomasonay mitete no ampiena ny herinao sy ny herin'ny Dina. Ka mahatonga azy tsy ho tafafoa amin'ny tolomaso mihitsy. Azonao zany e? Eny, azoko. Nefa tsy haiko mihitsy anie no mitazona azy tsy rotsaka ary Fenitra e. Asa mba manahoana angaha izy amin'izay? Zao efa vitantsika ny tokony ataontsika rehetra. De anjaran'ireo dokotera mpitsabo azy indray sisa. Na izany aza nefa de manampy atsika amin'izao voina mazo atsika izao ihany koa ny rasantsika e. Ianao very aina mino ny fifandraisan'ny matsiny velona. Fa ahoana koa izany ry Fenitra? Maro matsiny olona no milaza fa tsisy fifandraisany intsony matsiny velona. Fa izao anefa milaza amin'ny aina hoe tena misy fifandraisany ireo. Ohatra amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny tsindrimandry, amin'ny alalan'ny fahitana samihafa. Ary ho an'ireo mpitratroka amin'ireny taranja-panatanjahanteny ireny tahaka ny mpanao kung fu de mianatra sy mampiasa ny antsoina hoe voyage astral. Ao fa rehefa sitrana Soamatsara ianao ary vavatsy ihany koa ho avitra Soamatsara tiana de ho tantaraiko anareo roa ny dikan'izany e. Fa zao ry Fenitra, efa niantso ateo dadatoa de nilazaiko anazy ny zavatra rehetra. De nilaza fa iaingo izao alina izao any fandriana ry zareo. Efa ny andalana angamba izy zay o. Eny e, sofa tatilo anao ry aina. Raha tsy sianao angamba de asa nanjoa ireritreto. Tena marina e. Fa ahoana nefa hoy dokotera e. Tamin'izany alatany aloha de mbola tsy mahatsiaro tena hono izy e. Faraka ny nambaran'ny ray dokotera lehibe tamiko de hoe bala roa no nahavoa azy. Ny iray nahavoa ny tratrany havanana ary tavela tao ny bala. Ny iray kosa nandratra ny feny havia. Faraka ny nambarany ihany de efa afaka daholo io bala io. Fa ny famerenana ny aina nge hono ry Fenitra no tena mbola ady sarotra e. Mivavaka ho azy ry aina. Fa izao tsy manao intsony ve aloha ianao e? Efa matanjaka tsara ao ka. Mavesatra loatra ny loko de fanina. Tsy henoko intsony izay ambonin'ny tany de iny ianao namoa teo iny. Andao aloha sika mianaday ary misakafo de avy eo samy mamonjy ny fatoriana aloha de amin'ny maraina ito izay atao. Tsaroko mantsy ny teny Dina tamiko matetika ny hoe izay voky ihany maraka ny namany. Andao ary. Zah indray le rivotra. Fenitra, tena mistero azy ireo namantsika mihitsy ny izao rivotra izao e. Atra atao mahataitra zany ry aina. Rivotra sahala amin'ny rivotra rehetra ihany zany e. Fa andao aloha tsika sakafo e. Misaotra ny sefa avitra Soamatsara io zazavavy io. Ary mbola mafy anefa ny asa miandry any se. Miala sasatra tsara aloha se. Fa zah andeha mangy sy hijery ny fofombadiny se. Sao mbola tsy tafaverina ny fanahy ka ho sahirana ireo mpitsabo ireo. Efa tokony ho tapitra matsy fotoana lehilahin'io fanahy io ka tokony hiverenany amin'ny vatany amin'izay. Ary raha tsy izany de tafasaraka tanteraka ireo singa roa samy manana ny asany amin'ny maha-olombelona azy ireo. Ary zay aloha fa lasa. Fenitra, fa maninona ianao? Fenitra wa?
io fa miverina indray ianao tao varim-barina io a tsy manina rena fa ohatra lasa saina tapoka tany amin'ny dina fotsiny ny saiko andao aloha tsy sakafo e andao fahala loatra ny andro dia avy eo samy matory aloha eny ary dia izay rery dadatosiny eny tony zavatra niantra taty aminay mafy tena mafy nefa tsy afaka nanao na inonino izay teo anatrehan'ny zava-misy tsy misy azonay tenenina reraka izy fa misaotra anareo tamin'izay vitanareo rehetra mafy tokoa nefa izay ary no lalana nofidinidina hitondran'ny fiainany ka tselo amin'izay vetsika andeha efa mba te hahita ny zanako koa re zaraka izy sady efa mivalo ora sasany ihany koa izao e andao ary aloha tsy efa sotara fa na izany aza ro mama tandremo ihany fihetsem-po disy be loatra eny tena tsy hitako tsony ny antony mbola tsy mahatafafoan'ny ity tovavy ity efa ireo dokotera spesialista daholo nefa nalaina tsabo izay amelona azy efa madio sy voatsabo tsara avokoa ny ratra nahazo azy jesosy ianao no tena dokotera mpitsabo fa izay fitaovana fotsiny ihany anatanteraka izany ankehitriny ka omefa agagany zahay ary asehoany voninahitra ao any ianao zanahary ary antso ianareo razambe rehetra ny analatery malaky alilany mangataka ny hery fananareo any ampiamerina nyity fanahy ty zanatsika ity ary aza vela ifezivezela loatra ny fanahiny fa avereno amonjy ny vatany amin'izay efa miezaka manao izay vitany amin'ny fikarakarana ny vatany ireo mpitsabo ary efa nezahako nampifanatonyna ny fanahin'izy ireo nefa hatramin'izao tsy tafaverina ihany ko aza vela ho kivy mivelona fa tongavy anareo ampio izay amerina azy aleo mihitsiny aloha iantso dokotera dokotera ahoana izay efa nahatsiaro mararitsika eny dokotera efa manomboka mahatsiaro izy ary izany ny antony atsoko anao grâce à Dieu misaotra ny tompo aloha fa mihainy vavaka izy fa hoanao dokotera ianao ve tsy mahatsapa nyty rivotra mifofofofo matetika ity amin'izay indraindray raha nakotroka nefa tsy misy orana inona moa ny tsokony hagaganao amin'izany andro fahavaratra anie izao e ka nikotroka anie dokotera ohatrany hoe tia manodidina ity no milatsaka e avy elao any aloha izany fa andao aloha tsika jery ny mararitsika manahoana mararitsika ato efa tsara ka haikosa efa mahatsiaro tsara efa natao daholo ny fanafody rehetra eny dokotera efa natao daholo zaho ary miorany siramamy kely aloha izy izao dia avy eo isaky ny 10 minitra omenao rano erany sotro lehibe fa aiza ary azany ary naka izy fenitra dia aiza koa iaina aty amin'ny hôpitaly ianao izao mademoiselle fa mbola reraka be loatra ianao ka tsy dia tsara ny miteny be loatra aizy fenitra ho avy eo ihany izy fa mbola lasa nody niandry anao teo foana ry zareo fa izao ny mbola tsaroanao marary tsy dia henoko loatra tsony dokotera fa ny tenako fotsiny ny henoko to mavesabesatra izany aleo ary aloha makaina kely ianao ady mila misotro rano betsabetsaka koa ampiverina aingana ny herinao atory kely ary aho izany loha fa izay rehefa tonga eo ry zareo tena manana ny zareo mihitsy aho izany indrindra moa fa hifenitra eny ary mademoiselle
andrasinareo eto ary aloha e hijeran'le docteur le pendry-zareo. Manao ianao mademoiselle? Salama ihany dokotera, fa ianareo tatiny nanao? Isaoran'Andriamanitra mademoiselle fa nomeny tombon'andriarana amintsika ny zokinao. Ha? Marina ve? Avitra ihany ve zany ny zoko? Dokotera, velona ve dina? Zany lazaiko anao zany izy mademoiselle. Efa mahatsiaro tena tsara izy na dia mbola somary reradreraka sy mamerina tsikelikely ny fitadidiany azy. Fa saingy mbola mipetraka amin'ny kosa aloha ny sérum. Andriamanitro, misaotra anao mba ninonao ihany ny vavaka nataoko. Ary indray ary ty ranomasy mademoiselle? Avelao aloha ilatsaka dokotera. Ranomasy-pifaliana angamba zao sa mbola ranomasina alahelo koa? Asa, mahafy loatra tamiko anie dokotera niatrika an'ireny. Eny, kanefa zadiny fa mbola marefana iny mararitsika. Ka ianao rery ve nao sa miaraka aminao ihany koa ny fofombadina? Zany mantsy no averimberiny matetika raha vao manomboka mahatsiaro saina izy. Dia ny anaran'io fofombadina io foana no antsoiny. Ao izy ka, tonga ho ihany koa ireo ray aman-dreninay ary ilay kapitaina namandry zareo. Ka aleo ary aloha sikasanao monjy azy ireo atsy amin'ny fandraisan'olona atsy, satria mila fitandremana tanteraka ny fiaonana aminy, ary izy koa mbola napatoriana kely. Andao ary dokotera. Tsaratsara angamba alohan'ny andraisan'ny dokotera fitenenana dia ataoko ny fifankafantarana. Izy izany ry zareo ny docteur Romualda, lehiben'ireo dokotera mpandidy eto amin'ny HGRA. Dia izy kosa ny docteur Fenitra, fofombadin'i Madame Dina. Izy kosa ny dadatora Benja sy Nentora Asina. Izy ireo no ray aman-dreny niteraka ny Madame Dina. Ary izy kosa no kapitaine Ben Latin namandry zareo. Zay angamba dokotera fa dia omenanao zany ny fitenenana. Eny ary izy mianakavy. Tonga soa eto ianareo ary araka nolazaiko tamin'ny ramatoa kely aina teo hoe isaoran'Andriamanitra fa nomeny andro tsara mbola ahafahana mihaona amin'ny Madame Dina isika. Sarotra zay ry izy mianakavy. Tena sarotra. Ary raha olon-tsotra angamba dia efa kivy. Fa aminay mpitsabo, indrindra ho anay professionnel voatokana hitsabo sy hamelona olona voan'ny bala tahaka izao dia tsy azo atao ny kivy ary tsy maintsy mezaka hatramin'ny farany. Ny mahavelom-pisaorana an'Andriamanitra dia velona somatsara Madame Dina. Fa izao anefa mbola marefo dia marefo ny heriny ka mila fitandremana ny fiaonana aminy. Sao hanaitra ny fony ka miteraka olana hafa indray. Fantatro fa mafy taminareo izao nahazo azy izao, nefa miangavy aminareo hiaona aminy. Ary izany alahelo zany dia atsaharo aloha, indrindra fa ianao madama. Eny, matokisa anao dokotera. Andao ary, andao fa efa miandry anareo hiaona aminy izy. Andao ary dokotera. Madame, efa mifoy ianao. Ao ivelany ao rehefa fianakavianao tonga hijery anao. Vonina hiaona amin'izy ireo ampitoniana ve ianao? Vonina dokotera. Efa mivavaka tamin'Andriamanitra koa mba omeny fotony. Aizako hiaona amin'ireo olo tiako ireo. Ampandrosoa izy dokotera. Efa te hita azy ireo mafy azy zany. Eny ary, mandrosoa ianareo tompoko. Zanako marina. Andray tena azo anao anaka. Tena kely eo. Saka tsy nahita natsony ahy. Narary ny kedy niteraka anaka. Andray ray dina e. Nahitokako e. Nentoa, tsy mety zao. Oka izay e. Aza diny ny tenin'ny dokotera teo. Mbola marary ny dina e. Avelao ankizy ry aina. Mama, avy anao eto akaiko eto. Mila nisafisafinao ary mama. Te aheno ny fenao manampy tamby ahy. Atraina mo ny fetra ny fitiavako anao ry mama. Eny anaka. Fa ho safisafoka izany zanako izany.
azo malahelo tsony fa efa eto i mama anafisafanao sy ho namanao. Andray izany fitaintainako ana raha vao narefa izao nazo anao. Tiana kely koa matokisa fa tsy hamelanao irery tsony ahy. Izany Dada, misaotra anao tamin'ny fahasahianao namakivaky ny alina tamin'iny lalana lavitra iny. Tsapako ny fitiavanareo sy ny alahelo lehibe ao am-ponareo na dia tsy mivoaka ety ivelany aza. Misaotra anao ary Dada malalako. Manatona ety ianao ary Dada oroako. Tena faly loatra amin'izao fahitako anareo izao. Eny anaka, Andriamanitra no isaorantsika amin'izao akatoky ny Noely izao. Mbola afaka namonjy ny ainao ka nampiaonantsika toy izao indray. Marina tokoa izany ry Dada malala. Fa hono ary Dada, mbola velanao anohy io lalana efa nisafidiako izorana io ve a? Eny anaka, raha mbola izaho koa ny zaho dia tsy hisakana anao. Mivavaka sy mitsodrano anao aho anaka, ny ahazoanao fahasalamana tanteraka ka ahafahanao manohy indray io dingana efa saika namozanao ny ainao io. Mitsangana ka mitraka anaka, fa eto Dada hanampy anao. Mama, miangavy anao a, aleo mba hoeto anilako eto fenitra. Eny ary anaka, ao ary fenitra manatony ianao e. Fenitra malalako, fantatro loatra ianao. Tiako noho ny tiako rehetra ianao ry fenitra. Sambatra mbola eto akaikinao. Tahaka n'ilay fahasambarako tamintsika isanao niarana makivaky ny abakabaky ny lanitra iny. Nahoana ka ihany laozanao tamin'iny ry fenitra? Mbola tia avy ianao ry fenitra? Ary toa tsy miteny ianao? Fenitra! Dina, hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mbola nahatsiaro ana dia ray sekondra mota teo amin'ny fiainako azy no hoe tsy ho tianao. Tiako ianao ry Dina, tiako loatra. Zaho indray ilay rivotra. Zaho indray fa tonga ilay rivotra hafahafa. Tena mistery amiko mihitsy ty rivotra ty ka. Ary ny zavatra vao maritro, raha vao misy io rivotra io dia toa mangina tsy mahatendrery fenitra. Misy ifandraisana aminy mihitsy zao fizoan-javatra zao ka tena marina moa. Dina, misaotra ny dadabe tsika fa izy no nanampy antsika tamin'ireny rehetrarehetra ireny. Dadabe? Fa aiza dadabe ry fenitra? Aza tonontononina tsony izy ry fenitra fa avelo andry ampiadanana any amin'izay mifanahany. Eny, manaka izany aho nefa fantatro fa nanampy antsika sy ireo mpitsabo anao izy. Dina, tsaroa fa ninonino ary naovinanao vina dia tsisy asaraka amintsika izany mihitsy. Misaotra ry fenitra malalako. Ampy angamba aloha izay. Misaotra anao Madame Dina fa tena hita olon'ny saina tokoa ianao ka afaka mibaitro ny hetsiky ny fo. Mba hampitohy ny fahasalamanao dia aleo aloha matory kely indray ianao. Sady za hoe dokotera tsy efa mba afaka mivoaka ny hopitaly alohan'ny Noely. Za mantsy mba tia araka anao Noely amin'ireto fianakaviako reto. Raha hainao tsara ny mandamina ny sainao sy vitanao tsara ihany koa ny manaraka ny fomba fampiasana ny fanafody dia inoko fa dia afaka mivoaka ny hopitaly ianao. Tsarovy madama fa ny fahaizany marary mandamina tsara ny sainy ny fanafody voalohany hanasitra anazy. Indrindra izao ka mahazo anao izao. Eny dokotera, afaka mandamina tsara ny saiko aho satria efa eto daholo ireo fianakaviako. Ary mba aiza ho aho mesedera? Efa mba nandalo taty ve izy? Ahoana ny lazako amin'ny Dina fa tsy hita dera. Tsy vao mainka ampitombony aretiny eto indray. Efa teo aky izy fa mbola nanao ny dosie rehetra any amin'ny polisy amin'ny fikarohanareo olona navandozy. Ay kosa, tsara izany. Fangao ary fenitra mitady ho avy ny orana. Ohatrany mandrivondrivotra be mantsy izany andro izany. Tsaronao Verdina fa rehefa misy zavatra mampalahelo na mafaly miseho amikina amintsika dia tonga mamangy antsika amin'ny alalan'io rivotra malefaka foana ny razambentsika amin'ny levinenana laterany Marakal. Marina izany ry fenitra. Tena fanahin'ny dadabe tokoa izany. Hatramin'iny fotoana nahavoanao iny mantsy dia tonga miseho amiko amin'ny alalan'ny fanahy foana dadabe. Ary io tsiodrivotra malefaka io no alalana fa manaritsy antsika eto izy na dia tsy hita maso azy. Zay vao mazava amiko ny dikan'ireny kotrobaratra mainandro sy tafiodrivotra be ireny. Tena olona manana tsy ambaratelo miafina izany ty fenitra ty. Mistery hafahafa mihitsy izany. Hay ve izany ny dikan'ireny rivotra ireny? Ary efa ela eny henoko ny tantaran'io tanànany Malak'Aly io.
fa zao vao hitako maso ilay dokotera Fenitra. Honoary Fenitra, afaka manatitra voninkazo eny amin'ny lampan'Analatery ve isika rehefa tonga ny Malak'ala? Tiako mantsy ry Fenitra ny akasitrahantsika azy ireo rehefa mivoaka ny hopitaly Soamatsara, indrindra fa Itadamora. Eny e, mirary anao tafavoaka Soamatsara, fa mivanim-potoana takan'ireny dina dia fanaona hitaranako io Analatery io rehefa misy fahatserovana dia tsy voninkazo naterina fa mamonombena toerana dia amin'in'le hena avy namonomby iny no anaovana natsoina hoe novokena mitam-pihavanana ho an'izay rehetra tonga eny dia izay no ataontsika. Tsy manina ry Fenitra fa ataontsika izany amin'izay sika rehetra samy makany daholo. Sa ahoana ry zareo? Andao ary aloha mendalana ianareo tompoko. Avy aloha aloha izy omena fanafody dia mba maka torimaso kely. Fa afaka miverina ianareo rehefa avy misakafo. Nefa olona roa ihany no afaka manao garda. Ao fa miverinao zay izy neny to rehefa avy eo e. Eny ary, marina tokoa izay tenin'ny aina teo izay fa zahay sy kapiteny Angamalodiana aleo hanampy any Dere amin'ny fanohizana fikeroana an'ireo olona navanana ny loza. Izay fa rehefa takariva miverinao ihany izay mirahalahy. Eny ary fa dia misaotra anareo rehetrarehetra. Fenitra, efa ty ihany ny isika ko maninona raha tonga dia metsena? Marina izany anaka, raha zaloa no misafidy dia aleoko koroniny. Mety daholo ray mama izay ataonao any sady ohatrany mbola reraka be ianao izany aleo ary akoho ny vidiana rena dia ataovy anankiroa amin'ireny mba vatombatony tsy dia le antitra loatra ireny koa Ka hono idina ve moa izao efa afaka misakafo? Efa afaka misakafo izy ka. Dokotera fotsiny laza tamiko fa ry zareo ihany no mikarakara azy satria mbola tsy azo atao sakafo matanjaka. Andao ary fa soa atoandro eto isika sady isika mianaka mbola maika hiverina. Izao ngamba no mety aleo iaina miaraka amin'izy mivady dia za hiaraka amin'ny kapitena. Eny ary, andao ary isika dia aleo entiko ny fiara dadatoa. Efa mahafehy fiara moa ianao tiry aina. Zany ery dadatoa ny soferan'izy ireo tamin'ilay fotoana lehibe tamin'ny 18 Desambra iny e. Tsisy atahorana izy ry dada, efa tsara sedra amin'ny fitonana fiara raha iaina ao mandiana fa tsisy atahoranareo nany. Andao ary. Andraso lorse fa misy miantso ty Allô? Manome voninahitrinao mon colonel? Ahoana mo kapitena? Aiza nareo zao fa misy rakamaka mpanaovana anareo Za zao tena mbola ty Antananarivo mon colonel. Nisy volana azo ny fianakaviako mantsy dia tsy maintsy nakaty Ka ianao rehetra sa miaraka amin'ny ekipanao? Zay sy ny ekipako rehetra zao ty daholo mon colonel ko. Tsy milamina zao ve mo kapiteny dia lozanao any fotsiny ny asa nasiana ny andrigetanao indrindra fa ny barasy fa izao ny atsoko anao mila ramofaro ry zareo any fianaratsoa fa mahery vaika be ny mpanoatra any nefa tsika mampiaro ny ara-dalànantsika dia tsy maintsy miaro ny androm-panjakana arak'izany dia mila mifanapitsika ry zareo any fianaratsoa ka dia mila mandehany ianao fa izao mila mandalo tsirabe nareo miandry anareo any ekipany generala Ralay asa ataoko totoa misy mon kapitena ty iraka mpanaovana anao ty Dia ahoana materiel hoentina amin'izany mon colonel? Aiza ny arma sy munition? Sa hitsangatsangana anao atao any? Efa milamina daholo ny amin'izany tsy maintsy misy passation materiel sy arma ataonareo tsirabe ohatran'izany koa ny olombelona tsy tokony ho elany ny departnareo kapiteny Ka firy andro ary inona moa zany ny tena mission-na ihany mon colonel? Efa any amin'ny generala Ralay avokoa ny hafatra sy ny mission ataonareo rehetra any fa zao
mandalova ty androalo aho maka ny carburant sy ny ordre de mission rehetra ary ny indemnité. Milamina daholo aloha zany tetika mon commandant. Fa hoana marina moa zany no tena dikan'ity mission ampanaovan'ny capitaine Belladenne ity e. Aza dino mon commandant fa raha ny fahitana ty Belladenne ty de miaramila tsy azo itokisana mihitsy ny maty ihany ny tsara amin'ireny ary tsy tokony andrasana ela sao tsikarinao ka isika indray no ivadiana eo e. Ka ilay velam-pandrika atao azy mihitsy ny mon colonel ny tsoaziko e. Tsy izany mantsy mon commandant fa tena mahery vaika mihitsy ny fanoherana ataon'ilay général hoe Rafidy iny e. Izy mantsy ny mpitarika andry zalam-panohitra ny fianaratsoany amin'ny fakana ny branco gouverneur io. Ry zalahy tsara mandrosiko hoe fa mila fanampiana e. De izay no andefasana azy hitarika andreo ekipa avy ao Antsirabe miaraka amin'ny général Ralay. Tsy izany manko mon commandant fa ity général tiako hoe fa voamariky ny deba fa misababaka sy mahalala ny tsiambaratelo. De izao asaina mandeha avy hatrany any Fianarantsoa ry zalahy ao Antsirabe. De asaina miandry 20 na 30 kilometatra tsy hidirana amin'ny Fianarantsoa. Izany hoe alohan'ny hidirana analaka misy nambomary commandant. De eo ry zalahy no asaina manao ambuscade and Belladenne sy ny ekipany. Amin'izay tsy maintsy hifandona eo ry zalahy satria alina ny andro ary de tena tsy hifankalalako. Ary aza dino mon commandant fa zay tafavoaka velona eo de tsy naindra Rafidy sy ny ekipany ao Fianarantsoa koko. Tena maloto zany planareo zany mon colonel De milaza amsia mon commandant fa raha mbola velona ny capitaine Belladenne io hafahafako. Aza dino sy ihany koa fa zalany efa miantso andreo miaramila fiandry nefa reo miaramila amperinasa rehefa misy lasandry zalahy. Ok. Ary mandritra ny tsy mahay eo an'ilay kapiteny iny ny tokony hanaperana ny ain'ilay madama. Pany tena tsy mamely koa ny no alefanareo manao mission commandant izaveko olona telo be izao ka tsy hahafaty olona iray. Teo azo vao nahazo telefona tamin'ilay dokotera nasaiko nanara-maso azy fa velona soma tsara olon'ilay madamako. Moa ilay dokotera lehibe ny zalahy koa tena sarotony be amin'ny fanaraha-maso io madama io. Ka efa tafapetraka ny plan amitana azy anio alina e. Tsy maintsy fitana anio alina mantsy mission io fa raha tsy zay sahirana eto. Be tao hatramin'ny mpiandro mariary any rehefa mandre brebel laisany. Ny ary mon colonel grave ty marina. Tena tsako tsy itsony ty. Ny eto Antananarivo aloha efa tsisy fika itsony. Efa lasa miandany amin'ny zalahy daholo mantsy ny olona. Aizaka barazy daholo etseroa. Amin'izay tena reny baka ordure reny nanaovan'ny zalahy barazy fa ny tena enjana dia hatramin'ireo religiozy ara dia mandray anjara amin'ny fikarakarana ny sakafo an'ireo mpiandro barazy. Saika misy azy ireo avokoa mantsy ny faritra rehetra eto Antananarivo ka tsy mahagaga raha mora tamin'ny zareo ny manao izany. Eny ary mon colonel fa leo aloha monjy an-dralahy mitrapetraka ity plan ity so mivadika gisa mainty io ity ka olozy eo. Eny ary mon commandant. De samy io mahavitany mission. Allô mon général. Colonel ihany ty mon général. Manome voninahitra anao tompoko. Zao mon général. Efa mipetrapetraka daholo ny planina ty nanaiky ny andeha izy ka. Zao ianareo de tokony anainga. De miandry any an-dalana any mandra-paharivany andro. De ao amin'ilay toerana niarantsika nijeranareo iny no mijanona. Efa nasaiko narany zalamaso ny faingany zalany. Apetraha tsara ny olonao Zao ianareo indray no sahiranao. Zay ary mon général fa de mirary soanao sy ny ekipanao. Any ianao sy capitaine Belladenne mon général de samy mavita
dia ahoana ny toa hitako mba miramira ny endrika ireny ianao zany tsy tahak'ilay ihany keo maraina iny zany veke dia mbola notany indray mba raha fisaina ny eritreritra ngeky nanjoany dina teo marina aloha zany raha izay nahazo anay teto izay any indrindra tamin'ny fotoana nahavoa azy iny tena tsy hitako izay horofiny zany nahitako azy ny tamboditra moramora dia nioka tamin'ny tany mafy ane zany ry neny to fa hono ary aina ary mba ino moa zao vaovao farany mikasika ny dery sady mbola ka aza heriny ry neny to mbola tena sahirana tamin'ny diny fa ry zareo mpikambana hafa kosa efa manao ny fikarohana miaraka amin'ireo mpitandro filaminana moa ireto miaramila namandry zareo reto koa efa milaza fa anampy amin'ny fikarohana azy saingy hoe miandro ny toe-pahasalamana ny dina fotsiny mahery fo mihitsy anaka raha ny fahitako an'iny olona iny ary tena manam-pitiavana ny dina mihitsy izy ie marina izany araka ny zava-misy dia promotion fenitra tany amin'ny sekoly fianarana ho manambonina lefitra tany Antsirabe hono izy iny andrasikely hoe neny to misy miantso azany ry zareo any amin'ny hôpitaly ty ie tena le dokotera lehibe-ndry zareo ty allo mademoiselle Aina eny dokotera zao mampandrianareo aho fa ohatra misy zavatra tsy milamina atao amin'ny hôpitaly misy zavatra tsy mampandry ny saiko ety amin'ny manodidina ety zavatra ahoana dokotera misy olona telo laranjanana be hitany mpiambina ohatra ny hafahafa miseho manontanytany ny olona marary ato ka mety misy ahina amin'ny madame Dina ve zany dokotera ka izany indrindra ny antsokanao tahaka izao fa fisehoany zavatra tsy dia mbola hita loatra tety amin'ny hôpitaly mantsy izy tiako ary mora fantatra ihany koa raha mpamangy tena hamangy sy ny mpamangy tsy tena izy fa tsara ianareo raha misy tonga ety sao dia hivadika zavatra hafa izao fefa mandray ny fepetra tokony ho raisina ihany koa zahay saingy ny tapoka tsy mahalehilahy ka zasiana na 10 minitra na segondra ray very mihitsy eny ary fa dia misaotra betsaka anao dokotera zao dia zao ihany zay dia hiverina any tena zatara mihitsy sao anenena ny mademoiselle fa lasa azaka izy mianaka teo ry neny to ry amin'trano falafo iry zareo fa misy inona indray ry ana aleo mihitsy aloha antsoko izy mianaka fentra avinga ianareo mianaka azafady fa ahoana ry aina tohatra ny taitaitra be ny ianao zany fa ahoana ny antso ateo docteur Romial dia misy olona telo lahy mampiahy amin'ny vezivezy ony any amin'ny hôpitaly any dia izay ny antsony ateo fa tokony hiverina ny aingana hono tsika zay ary lefa nampiahy ahy ihany keo tena tsy nandrisy mamitsy ny tsindromandrika amin'ity hoe iraka mpanao plombelia dia amin'ity tena misy ifandraisana zao ka ahoana no tia miteny ianao fentra ina ny tokony ataontsika izao no andeha atao ary aleo zasaina no hiveneny amin'ny hôpitaly dia ianareo aloha miandry eto sa fentro tsy mety amiko izany anaka hiaraka aminareo ahy aleoko anaka maty miaraka amin'ny janako toy izay hijanona hitaintaina eto fotsiny hifonako mariny izao ary no andeha atao aleo zay sy mama avy dia andeha dia ianao ry aina miaraka amin'ny dada mitondra ny sakafo sady sa hoe efa masaka ny sakafo efa kely sisaka aleo ary zay no atao sady mba mitondra rona koa ho an'ny koa ary tsy kapitaina ve ty fontsy tena izy marina tokoa iny ary mahay maika be na izy zany tena andeha marina angamba ry zalareto ry aina fa andeha ho aiza ry zareo ka ry fenitra araky ny lazany tamiko maly tamin'ny atondro mantsy dia hoe hanao iraka amin'ny fianaratsono izy aleo fa ho ito zay olona zay fa ahoana tsy no maika be toy zao nareo zany andao aloha hitranantrany dia any miresaka fa ahoana ary sy andeha anainga anganareo tena resaka maloto tena resaka maloto tsy azoko zany mon kapitaine tena resaka maloto le tsiry fenitra zao efa tena andoaly zay naka ny ordre de mission sy ny carburant dia lazaina taminay fa tsy afaka hiandry anay ao Antsirabe tsy noho ny généralilay fa avy hatrany dia any fianaratsoro zareo miandry anay fa na izany aza aloha dia mbola misy olombelona vitsivitsy miandry sy araka aminay ao Antsirabe ao ay reto miaramila miaraka amin'ny généralilay reto tsy hanao renfort amin'ny fianaratsoro zany fa nalefanao ambisikady anay fotsiny zany ve le tsy le aza zany akoatr'izay ihany koa dia verina fa hiala zao tolakandro zao zay ary mijanona matory ao Antsirabe dia miala tolakandro indray ary ny alina miditra amin'ny fianaratsoa
zalahy nefa amin'io fotoana io efa vonona amin'ny toerana ray amela anay zany hoe eo zany zalahy no anatanteraka le embuscade satria mantsy tena mihevitra ry zalahy fa alina no andalovana eo amin'io toerana io amin'izay zany zay dia mety ho tratry ny tsy napoizina rehefa avy eo nefa dia isan-kipa hafa koa melan-dry zalahy reo rehefa hiditra ny fianaratsoa ary ny jeneraly ray mihitsy no tetendry lavonona mihitsy satria any aminy ny tsy ambaratelo rehetra mihevitra ny rehetra amin'izay fa ho maty ary ho faty ihany koa io jeneraly namono ahy io efa tena plan maty-paika mihitsy ane izy zandry kapitaine io ane le fa nilasako an'se tamin'ny atoandro hoe tena manaky nitsindry mandratry ary fenitra fa zao ny tena maika iny mantsy efa misy plan raisina ihany hoe hicontrena azy ny tena zavatra maika aloha dia ny famoahana faran'izay aingana amin'ny madame Tiny eny amin'ny hôpitaly fa ina le tsy nifandraisan'ny zandry kapitaine ka misy akita-tindra laopoka eny an'io aly mila manao velam-pandrika isika mba hazonona andreo bandreo ny tsara mantsy dia ny azo antsika sambelona na dia ray fotsiny azy amin'ny zalahy reo mba hahafahana manaraka ny tena toa amin'izao zavatra maloto zao ka izany indrindra ane zany zao no mbola resaka eto no ianareo tonga eo iny ay moa fa fantatry ihany ko zany ka olo aloha dia ahoana zany zao aiza daholo ny namantsy am'izao izy ireo lahy aloha efa napetrako eny ihany anara-maso ny zava-miseho amin'izao atoandro zao fa ny plan amin'ny hariva tsy maintsy atao maty-paika tsara ka leo ary aloha sika isaka vetivety dia avy eo mandeha any marina zany anaka ary ataovy malakilaky ary lasa ry aloha araka ny vaovao avy enan-dohalo eny mantsy dia misy dokotera efa voakarama ao anara-maso ny zavatra rehetra amin'izeo ao ka rehefa tsy vitan-dralany io alina zany io mission io dia le dokotera indray no asainana ho azy mangingina amin'ny alalan'ny tsindrony efa tena napositra se zao zavatra ise zao ka aleo mihitsy tsika se no hiarahanao ny plan rehetrarehetra isamboranandreo zalahy reo teo mantsy aloha lakitapoka kosa ny namelasan'ny fofombato fa amin'izao kosa misy omanana ka aleo rangahy ifampitana fa samy mba nianatra ny fampiasana ny tony-basy tony efa vonina ary ny sakafoko tsy andao sika isakafo vetivety andao aloha raha problema isakafo vetivety dia aveo tsy miaraka mandeha dia avy misakafo avy dia miomany mama sy aina dia asy dady raha ohatra hoe mazoto miaraka amintsika eny raha ohatra izy moa te petrapetraka dia aloha izy hipijanona zay aina eny ary tena misaotra anareo reo lahy aloha amin'izao fanampianareo azy zao fa tena efa ela tokoa na tsikaritry mpitsabo anankiray namany io manara-maso ny zava-miseho rehetra ato ary matetika no mahita fa ohatrany misy famadena foana ny fanafodina ny rezultat ny vizity atao zany hoe soa ihany aloha fa tratrako foana ka aneritreto dokotera dia ny hoe aleo avoaka alohan'ny amin'ny fitorarivo atao amin'ilay efitrano isabony aloha hidiny zany hoe afindrany amin'ny efitra hafa izy fa ny fitaovana rehetra fampiasany kosa tamin'ny tsabona azy dia aleo janonao daholo dia mama sy aina ihany koa zany asena vezovezo ohatrany fanao foana zany hoe evena ohatrany hoe ao foana zany dina amin'ny fotoana io fa kosa eo ambony fandriana sina tanao moa reny le ohatrany hoe sary olona asaina amin'ny tafo lamba reny dia ny sérum mapetraka eo foana amin'izay fotoana izay zalahy mety tsy anapoinina dia tsy maintsy hitao izy zay zany zao no hevitro aloha dia hitatsy ihany tony dokotera sa asany ny hevitrao fa na izany aza aleo izy ireo ranambako alaina miandra madame Dina any amin'ny efitra misy azy ihany so sika miambina tiry zalahy manafika any amin'ny efitra hafany misy azy ihany tena marina mihitsy zany ary tsy fantatry tsony koa izay mbola ataon'ity dokotera ity aleo ary ilamina amin'izay ary hono a dokotera aiza zao io dokotera namanareo io amin'izao nanao garde izy ny alina dia nody ihany keo maraina vao maika tsara zany mety anisan'ny tonga eo ihany keo zany izy an'io alinako efa midimy zao aokary aloha ampimananjareo asy amin'ny efitra dia ese hoe andeha ho aiza zany zao ry belle andeha anao gote kely angamba aloha vetivety dia ry zareo angamba asena amin'izany nivelany aloha mitazatazana rehefa alinalina ny andro vao asena miditra izy ireo rehefa mahazo ny bakeo avy aty amintsika ianao angamba aloha dokotera tsy tsara raha mijanona ato amin'ny alina rehefa tonga ny amin'ny valora alina dia mody kely ianao so mantsy ianao indray no antefahan'ny adezeran'ny zalahy eoko eny ary mety zany fandao ary aloha sika sianao misy fenitra ho any amin'ny madame Dina dia avy eo mametrapetraka ny olona anao garde dia lasa rehefa avy eo sady mbola misy contrôle kely tsy maintsy atao koa mantsy andao ary dokotera izay zany sia rehefa avy eo zany miona ry raproma ok raproma manao ahoana ny marahantsika ry izy mianaka
ahoany madame Dina, efa tsaratsara ve? Telo andro ane sisa de tonga ny Noely. Sa mbola tamana? Ohatrany tena mbola tamana mihitsy ko. Aiza kosa moa dokotera de hoe tamana. Ianao raha mbola tsy nanome lalana ho tiako. Zany kanjo no efa saino tenenina dokotera hoe amin'ny vina izy no mody fa izy koa no mba mody. Sady mbola misy zavatra kely tsy maintsy arahamaso akaiky koa ny eo amin'ny sorony eo. Satria raha ratsy tsabo manko dia mety hivadika cancer. Ka leo ary aloha jereo kely manodidina ny ratra. Dia sady anisy baoma ihany koa dia avy eo mbola hanindrona azy. Ary lasa lobe ngeny ny contrôle ny dokotera zany androany. Ao fa rehefa avy eo ny fofombadinao anazava azy. Ady za koa mbola ody kely fa efa misy dokotera afaka hitsabo anao io. Sa ahoana ry dokotera Fentra? Eny, mety ho marina ihany zay dokotera fa manahirana ne rehefa zany no mitsabo azy miantanty izy. Na ny fanafody aza tadiaviny tsy hohanina ko. Sa ahoana ry Dina? Laika an'izany dokotera, Fentra koa. Zay ary fa efa miatsara tsikelikely ny ratranao. Efa miamaina tsikelikely ihany koa e. De ngamba ianareo zany aloha mba mifindra kely atsy ambadika atsy rehefa avy eo. Fa andrasa aloha fa mbola saika homany zareo ny sambrao. Zay dokotera? Eny ary fa de misaotranao betsaka dokotera. Mifampiantso ihany moa tsika raha ohatra hoe misy vaovao ifanomezana. Fa ahono ary Fentra? Fa inona ny dikan'le hoe mifindra hevitra sika? Angamba moa tsy efa mety nolazany aina taminareo tony ny zavatra nisy. Efa nilazaiko azy ka. Ka tsy maintsy mametraka velam-pandry sika ahafahana misambotra an'ireto jiolahy reto. Inona mantsy fa betsaka ny zavatra fantatry reo bandy ireo, indrindra tamin'ireny fanafiananao reny. Raha tsy diso mety ireo mihitsy koa nenanao an'ireny fanafiana reny fa hono ary Dina, matahotra ve ianao? Inona moa ry Fentra ny tokony hampatahotra? Efa eto daholo anenareo olo tiako e. Ary za matahatra anao kiseria, fa maty avy maty ianao. Na farafaratsiny aza ho nitolonkalin-drady hoe miara-maty eto sika. Misaotra natanteraka Fentra. Hitako sy tsapako fa tena tia Dina tokoa ianao. Raha olo kafa angamba no niaraka taminy dia efa niteny hoe mela amin'ny ianao fa efa saika namonjanao ny ianao. Nefa ianao anaka tsy mba tamin'izany. Endry mama, mbola veritra orenareo telo mianaka eto indray fa efa nilasako any Dina ihany ty. Tamin'izay sisy tany Full Point ny hoe ny fifaliako dia ny fifalian'ny Dina. Ary ny firavoravoako dia ny mahita ny Dina ao anatin'ny fahasambarana. Tsy miovy zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra anaka. Fa hono ary mama, ary mba aizy dada. Hitanao ihany mantsy ry Dina. Tsy mba zakandrainao ngeny mahita anao ohatrin'io e. Dia aleo no nijanona any an-trano. Ary kapitaine ao mba aizy. Efa miandry atsoilany atsy ireo namany fa izy mbola lasa nanao toanaina vetivety. Fa miandro alalina tsika dia miala tato amin'ity sambra ty dia avy eo mifindra re amin'ilay hevitra namen'ny dokotera. Dia zay kapitaine sisa no manao mipaikady rehetra fa ianao ry Dina ohatran'izay ihany koa iaina sy mama milamina tsara nareo fa misy olona miambina anareo any. Zay ary Ahoanary efa tafapetraka ve zay zala reny amin'ny firy zao amin'ny 7 alina. Tena normal efa tokony ho lasa koa na le dokotera mpianatra raharaha hoe alo ary aloha atsika hoe alo ahoana le ty efa mipetraka tsara amin'ny postan laisany dao laisany efa hitany laisany any koa ny sambra misy an'le madama de zao ary za miraha mihitsy na mama na inona anao na dokotera za reato any rehefa mandrebireby tanjona maty io madama eo androany alina tapaka ny gôrzany laisany raha tsy vitany laisany zay ok ary efa niantsy teo ty ny deba mila miomana dolo lisany bon vonina dolo lisany chargé dolo ny kalaky tsy maintsy vitatsika androany ny mission tsy maintsy totokena madame Dina androany zay ny tanjona farany okay miomana dolo ary apeta dolo ny masika rehetrarehetra zay zany tandremo amin'ny 7 alina mahery folo zao
mila pitiviana daholo ny orantsika rehetrarehetra. Tsisy mahazo manao kinanga fa sao dia mifamadika eto a. Zay. Io fa miantso fenitra ny antoa. Andao amin'izay tsika tato fa sao dia tsika indray mantsy ny tratra ato. Ary soa ty talon'ny antoa ty fa sao dia mipoapoaka ka misy maheno ka. Hitan'ny antoa moa rehefa tsika le mba mijery film ao an-trano ireny. Dia rehefa manaraka an'io couloir io zany tsika dia tsy tonga dia mandeha mahitsy fa mba manao zigzag e. Ohatran'ireny amin'ny film ireny mihitsy. Zay, azon'ny antoa tsara ve aloha zany zavatra teneniko zany e. Azoko tsara zany anaka. Mafy ty fitiavan-janaka ty ry aina. Aizaka hatramin'ny entonao avy ty no lasa andehanao film. Andrasary aloha anositra ny kiraroko e. Zay, sady courage moa ny entoa. Raha tia tsika ho avy tridina dia tsy maintsy manao an'izao tsika. Zay, andao amin'izay fa sao dia tratrato ka. Andao ary. Natolotra anareo teo ary ny fizarana fahatelo tamin'ilay tantara nitondra lohateny hoe Dina Ampitiavako. Ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara: Oscar, Lalaina, Nadia, Yaingo, Tirso, Angeline, Yanitra, niaraka tamin'ny Joro, Yada, Jean-Claude, Odilon, Vondy, Richard, Maoly ary ny mpanoratra. Teo amin'ny lafin'ny teknika, Naina Rakotondranaivo. Tompony andraikitra sy mpanatontosa, Simon Nominjanahary. Tantara no tontosain'ny ekipan'ny Radio Fion Mani amin'ny herin'ny an'io Tuzondray fizarana faefatra.